fitaovana fiarovana amin'ny fahasalamana ary ny tsy fandriam-pahalemana. Arak'izany ary nanovanay azy tamin'ny maraina mandrapahatonga an'izao tolakandro zao vahaolana ara-pitaovana. Mitady fanampiana ara-pitaovana ny mpiady karera. Tokony hanampy ara-pitaovana ihany koa ireo mpividy mika na ireo collecteur. Dia manaraka ao fitaovana fiarovana. Mila olona technicien ara-pitaovana mba kolokolon'ireo mpiady karera ireo. Mila kasiky fiarovana. Eo amin'ny lafiny sy fandriam-pahalemana. Mila toby miaramila maharitra, zany hoe mandavan-taona zany apetraka any amin'ny toerana fiadia karera mba sy hampisy ny tebotebo. Fiaraha-mientan'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Mila mifamatotra koa zany izy roa tota reo satria arakaraka ny hevitsy ny maro zao no mahatakadavitsy. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Tokony hisy tobim-pahasalamana isam-pokotany ireo toerana misy karera reo. Dia fanajana ny fahadiovana, rano fisotro madio, mila mampiasa sirop, mila mampiasa WC, zay zany tokony hisy agnaby. Arak'izay hitasika anaty renivohitra aty. Dia fanentanana amin'izay ara-teknika sy ara-tsaina. Manampy an'izay zavatra zay zany dia mikatry ny raha manokana zavatra tsy ampy eo zany. Zavatra hafa ny fampianarana dia efa voalaza tarehy fa mikatry table pont. Dia mikatry sy fahavitan'ny CG io zany apetraka nefa apetraka eo agnarina apetraka fa aiza ny CG. Zany fitaovana tsy ao. Dia fa indrindra zany nitoby miaramila. Takiny satria tsy ho voatsina andrano manokana fa ho nivoaka manontolo. Mba efa nitebiteby lava. Zay tokony angatany andrano-dambo itoby miaramila eo maharitra anatin'io zany. Mariko kely eto saingy mampalahelo amin'izao fa misy fahabolana miaramila tonga any zany afatriko amin'ny maromby eo. Tsy mba misy eo anankiray zany voasambotra. Mahagaga io be dia be tsy mba misy eo mba ity mba hoe malaso anakay voasambotra. Nefa ny lista zany ampelan-tagnana tany filaminana hoe riandro tsy misy voasambotra. Mahagaga zavatra zay. Dia eo fanjakana moa nakapobe zavatra zay zany zay dia miteny eto fa na ino vahaolana raha sy mitoesaina ny tompona andraiky rehetra miova tsy ho afaka io. Fandriam-pahalemana eo amin'izao dia fa miroso ny halatra. Fa miroso mampisy fanafena amin'izao zany any. Ka zany tsy afaka raha tsy miombona zay le takina hoe tokony hira hiasa ny mpitandro filaminana samy vahoaka famety. Zay zany zavatakinao fa be dehibe moa fa voalaza sanany any zany mikasika manokana zany sona tokony andro ovava. Ny natao eto filakandro dia ny vahaolana amin'ny ankapobeny igny fa ato dia isaky ny sity zay toerana misy mika. Ao amin'ny fokotany rany folo izay tantanan'ny koba ezaka rany folo manoloana ny biam-pingaratra laharovana io dia tokony hisy radia natetezana zany eo amin'ny toerana misy ny sekoly sy ny hôpitaly. Fa izay zany manana sekoly natao amin'ny herintsandry bokon'olo sy hôpitaly vita CSP1 ao fokotany rany folo. Dia faharoa manaraky tokony hisy rano fisotro madio eo amin'ny toerana misy ny sekoly sy ny hôpitaly na dia tsy mahaenga isa-tanàna aza. Tokony hisy sekoly fanampy ara-pazakana eo amin'ny toerana io satria besaka io fokotany io fa miisa eninamby 70 sy 700 sy 300 ny isan'ny mponina ao amin'ny fokotany io ka lakilasy kely ny tambarany natao ny herintsandry ny bokon'olo. Ka izany mitakena ny sekoly bevata ara-pazakana. Ao amin'io CSP koa dia tsy manana efitrano dokotera. Tokony hanana efitrano manokana ny dokotera mpisabo ary tokony hanana trano manokana koa ny mpitondra marary sy mpitondra teraka.
ny sage-femme sy misy fa dokotera ray ihany miasa ao. Dia manaraka ato tokony hanana barazy parafahavisiny 3 io toerana io indrindrandrindra fa ny faritra Koba izay iasany projet na talaky amin'izao fotoana izao, izay manana anarana fa sy barazy voaforona io fa efa rano atao herisandy apasiposy analapazana marosoy ao amin'ny toerana tantanan'ny Koba Zakarany Folo io. Amin'ny resaka alarovana sy ny kariera mika mazava ho azy ireo mba sy asiany ahiahy sy ao anatin'ny alarovana io kariera mikarany folo fa aty amin'ny faritra filana andavanandro. Sotra tompoko.